Na dia teo aza ny fanapahana izay niraisin'ny filan-kevitry ny tanàna na Antananarivo renivohitra amin'ny hametrahana ny forera municipal etsy Andotapena dia miroso hatrany ihany koa ny fanamboarana ny gare routière izay ataon'ny ministera misahana nitetika asan'ny filoham-pirenena eo amin'izany toerana izany. Toy izao ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny tale général misahana ny fanajariana ny tany. Lalàna dia iray dia misy hiérarchie ny lalàna. Raha nisy décret raisina conseil des ministres zany tsy misy délibération na collectivité anankiray afaka ny anafoana zany. Resaka Andotapena ka averiko foana zay tsy fetezana tetsy zay le tsy mety satria misy tosika ara-politika anao avy ao ambany dia mieritreritra na fahazatao zany. Rehefa misy décret rehefa enao ny ao amin'ny fitondrana ohatra raisiko foana nisy tonga dia itsiko mivavana nisy nanao anapasitsika tamin'ny zalavarana ny soritsika daholo sisindara fiain conseil des ministres ny zavatra reny réunion reny tsy afaka azany fa hoe tsy manan-kery le décret conseil des ministres amraisinao fa averina aminay ny taninay ka na ino ny natratra za tsy miditra tamin'ny 2009 nahoana izy nandefaoatsy zany fa ampina misy propriété privé tao anatiny io rehefa nanaketsika ny fanjakana hoe utilité publique ministre hoe anaovana gare routière io dia efa nivoaka amin'ny fomba officialy tsy misy tsony zany hoe conseil municipal zany tsisy azany statut particulier milazany zany anatinanaka anaoaza fa tsy tenao hoe rapitsika voty zany anatin'ny fitondrana ao anatin'izay fa raha misy izy ao tsy fahafalianao anatin'le izy hoe nanana tany tao dia malalaka ny fitsarana no afahanao diran'izay zay